Raha resaka momba ny tsy fandriam-pahalemana izay ihany isika isan'ny raharaha nisongadina moa tatoato ny raharaha fahitana bomba HCR nisy indrindra raha moa tamin'ity androany maraina ity ny fahitana fonosana nampiahiahy teo anoloany ny sekoly iray tetsy Mahamasina ny antso avy hatrany ny mpitandro ny filaminana moa ireo mpiambina ny sekoly rehefa nahitana izay zavatra nampiahiahy izay. Nahitana fonosana mampiahiahy teo mendrika bomba io maraina io tamin'ny anoratany hoany. Teny anoloany sekoly tsy miakina retsy Mahamasina nisy nametraka teo anoloan'ilay hirindrin'ilay sekoly ty fonosana mampiahiahy ty notsikaritra ireo mpiambina avy dia nampandre mpitandro ny filaminana izy ireo mitantara ny zavatra hitany ireo nanatry maso. Zay zany tena marina mpametraka tobilo dia maraina be zay tonga te tamin'ny nalatsaka teo le gardien reny nahitana dia hoe tandremo izy izy fa misy zavatra hafa io dia nijerevanay le izy ohatrany hafahafa tokoa aloha ohatrany misy langety kely hafahafa zay dia zay ny hitanay anona dia zay ny tenenay angana ny loha nitady polisy hoa dia zay ny ana dia lasa moa tsy navelan-dralahy anatina teo le mpianatra ka tonga dia nasainy teo tamin'ny enina sy fefany teo. Avy dia nametraka faritra fiarovana ny mpitandro ny filaminana ary napetraka ho faritra tsy azo lehy manodidina amin'ny vatana ity tamboho misy nametraka fonosana izay sy nahina ho bomba ty. Rehefa natao ny fizahana dia nanapa-kevitra ny anapoaka ity fonosana mampiahiahy ity ny mpitandro ny filaminana tamin'ny alalan'ny taroby miraikitra amina détonateur. Nandritra ny lera fidiran'ny mpianatra noho ny sehoan'ity trango ity. Maro ireo olona mivezivezy teny toerana ihany koa tamin'io lera io. Isan'ny fipetrany raisin'ny sekoly sy ny fanidinan'ny vavahady fidiran'ny mpianatra avy hatrany ary ny fampidirana aingana azy ireo any an-dakilasy ho fiarovana ny aing'izy ireo. Ny toy salaminy andavanandro ny fampianarana androany tao amin'ity sekoly tsy miakiny ity.